Tomplasy vavy dia mbola faly miarabanareo any tokantrano any ny tenanay. Ny fandaharana ino malaza, ino maresaky izay fahitanao ny saklahady hariva no arahinao androany. Ny mety endrikendriky ny fandaharana araky ny mahazatsatsika dia izara telo be zao ny fandaharana. Ny ho hitatsika voalohany dia ny atrikasa izay natao tao Palais Vivier, ny mahakasika ny fifanakalozana traikefa eo anivon'ny fiarahamonina-pirenena sy ny ONG ray zay antsoina hoe INSIPALS. INSIPALS dia initiative citoyenne pour la consolidalité de la paix, leadership et stabilité. Faharoa, fantatsika fa misy 20 ny faritra misy eto Madagasikara. Anisany izany faritra izany ny faritra Tsimandrefana. Misy ny lalàna mahakasika izany ary misy ny asa sahaniny izany faritra izany. Natsoina eto amin'ny fandaharana ny DAGT izay hanazava amintsika amin'izay lafiny ndraiky. Attention! 1, 2, 3. Fanatanterahana ny RRI 2 na ny angaretona mba amin'ny fitakian-ketra atao amin'ny faritra Tsimandrefana dia misy ny ekipa natsangana ahitana ny solotena amin'ny faritra, ny solotena amin'ny préfecture, ny solotena ny service territorial déconcentré hidina eny ifotony jery atsika tokony handray anjara amin'ny fanafampidiram-bola amin'ny fitapim-bolam-panjakana hanatsarana an'izany ka magnentantsika iaby ro lahy tsy atao hahataitsy fa tsy raha vaovao, tsy raha mofinoron'androany fa raha tokony hisy hatram'izay mba ahafahantsika mivoatsy hanamboaran-draha hanatsara raha eto amin'ny faritsy misy antsika. Hisy fotoa hahitapy tandro filaminana miaraky amin'ireny solotegna tompon'andraikitsy midina eny fotony regny, tsy atao hahataitsy zay regny olo regny satria hisy famantarana manokana andesiny na badge zay na fitaovana hafa koa miaraka amin'igny. Hisy ekipa maromaro izy regny ary azotsika vahoaka, azotsika mpiarahamonina tsara magnotany azy laha misy raha tsy mazava. Misy tokoa an'izay hetsika atao zay anatin'ity RRI ity ary isan'ny hetra ho takina amin'izany ho antsika zay mpamarotra tsy ankanavaka, ho antsika zay mpanao asa fidiram-bola dia tokony ampidi-bola aty indrindrandrindra moa zany na amin'ny faritra na amin'ny commune ary indrindra moa zany amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ny impôt synthétique moa zany na ny hetra tambatra dia tsy inona fa hetra alohan'ny zay ho manao asa ka mampiodina ny vola maty na chiffre d'affaires eo amin'ny 20 millions d'ariary na 20 tapitrisa ariary isan-taona. Ka io moa zany dia misy hetra aloha amin'izy io tsy makaiza akory fa eto amintsika ihany. Zany hoe ny 90 isan-jatony dia miverina amin'ny commune, ny 530 isan-jatony dia amin'ny faritra, ny 3 isan-jatony dia ao amin'ny chambre de commerce et de l'industrie ary ny 2 isan-jatony dia entina ampiroboroboana ny sy ampidirana an'ireo sehatra tsy miankina. Ny avy amin'ny direction ny commerce et de la consommation dia indrindra momba ny sehatra tambatra indray fa ny atao hoe ristourne izay vola alohan'ireo collecteur na inona zay vokatra ataony zany amin'izay asa fandraharaha ataony izay miditra ihany koa anatin'izay atao hoe kitapon'bola zay. Mbola betsaka ireo opérateur zay mbola tsy manana an'izany atao hoe finiavana zay fa amin'ity indray mitoraka ity zany ezahana no anaovana an'izay asa indray mandeha ahafahana manatanteraka an'izay fanatanterahana ny adidy zay. Tsoronety moa zany ny anarany fa hoe adidy masina satria fanatanterahana fanatsaran-javatra ao anatin'ny faritra anankiray izay ristourne sy prélèvement zay. Dia hisy ekipa efatra na eto Atuliara Tapitanana na ny ekipa amin'iny aksa avaratsiny zany 3 ny faritra. Misy 8 ny ekipa andeha isakin'ireo aksa reo.
ahitana ny solotena ny avy eo amin'ny direction régionale des impôts, ny avy eo amin'ny commerce commune urbaine, avy aty amin'ny faritra. Hitondra famantarana manokana reo olona reo zany badge dia hisy ihany koa mazany taratasy raha ohatra ka misy mampisalasala manambara ny mission regny olo regny, ka azotsika atao zany ny mangataka an'izay taratasy fanamarinana zay osony avy ny lehibe ny faritra. Attention, top hatsy zay na Madagasikara dia nizara enina ny faritany Madagasikara. Tato afara dia nizara 20 ny faritra misy eto Madagasikara. Tsy tonga ho azy anefa izany fa misy ireo lalàna izay mahafehy an'ireo faritra ireo. Eto amin'ny fandaharana dia hanazavantsika ny DAGT mahakasika izay voalazako teo izay. Ny 17 ny volana Jona 2024 no niteraka ny faritra roa amby roapolo raha mbola province na faritany izy tany aloha tany. Enina ny fizarany tamin'izany andro izany. Ny lalàna 4 tsipika aotraotra iray no nametraka ireo faritra roa amby roapolo ireo izay nivoaka ny 17 ny volana Jona 2024. Raha ny faritra Antsimandrefana manokana no asina resaka dia izy no farany lehibe indrindra amin'ny rizy roa amby roapolo eto Madagasikara no ny fananany distrika 5 mandrafitra azy. Amin'ny alalan'ny didim-panjakana no anendrena ny ho lehibe ny faritra izay fivoriam-ben'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ka osony avy ny filoham-pirenena ampernasa. Betsaka ireo ny fandimby ny tantana ity faritra ity. Raha tsy resaka manokana any Andriamatoa Tsitohery Avison André ny 4 ka hatramin'ny 7 i tompoko vavy Rahely Arsoa Samueline 7 ka hatramin'ny 7 Andriamatoa Dimbenaria François 7 ka hatramin'ny 13 ny général de division Robert 13 ka hatramin'ny 15 amin'izao fotoana izao ny docteur Zavitasondry Marcelin no lehibe ny faritra Antsimandrefana. Samy didim-panjakana avokoa no manendry azy ireo. Raha ny tantarany fisian'ny vondrom-bahoaka paritra teto Madagasikara no asiantsika resaka dia ho lava ny resaka. Fandao ho resahantsika ny mahakasika ny faritra Antsimandrefana. Zany faritra Antsimandrefana zany dia vondrom-bahoaka paritra Anapariam-Pahefana. Ny faritra dia sady circonscription administrative zany hoe farim-piadidim-panjakana no collectivité territoriale décentralisée na vondrom-bahoaka paritra Anapariam-Pahefana. Amin'ny maha circonscription administrative azy na farim-piadidim-panjakana azy dia ny lehibe ny faritra no solotenam-panjakana aty amin'ny faritra. Amin'ny maha collectivité territoriale décentralisée azy na amin'ny maha vondrom-bahoaka paritra Anapariam-Pahefana azy dia ny lehibe ny faritra no mitarika an'izany. Mazava ho azy fa amin'izay itarihany ny vondrom-bahoaka paritra zay dia resaka fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy no resahana amin'izany. Zany vondrom-bahoaka paritra zany mazava ho azy fa dia ahitana rafitra mpanatanteraka na organe exécutif, dia ahitana ihany koa eo akaikiny
ny ataontsika hoe organe délibérant na io a lay rafitra mpanapa-kevitra. Nanomboka tamin'ny taona 4 hatramin'ny taona 5 dia nisy a io rafitra anankiray io a dia lay rafitra mpanapa-kevitra na ny conseil régional tamin'izany fotoana zany. Nisy a ny ataontsika hoe tranga politika teto amin'ny tany sy ny fanjakana dia rava niaraka tamin'izay a ilay a conseil régional. Ny lehibe ny faritra dia manana ny mpanampy azy, dia ilay ataontsika hoe a exécutif régional moa zany membre ao anatin'izay a ny secrétaire général zay manana misahana direction anankiroa, dia ny direction de l'administration générale et territoriale na ilay ataontsika hoe a fitondrana taleny fitondrana ankapobeny sy ny lafitany, ary misy ihany koa ilay direction développement régional na ny taleny fampandrosoana ny faritra. Zay a no manampy ny lehibe ny faritra mitantana ny faritra. Nanomboka tamin'izay taona 5 zay a ka hatramin'ny taona 4 dia nisy foana ny faritra ary mbola niasa lalàna 4 aotraotra ray a tamin'ny 17 Jona 4 ametrahana ny faritra. Nanomboka tamin'ny 12 ny volana septambra taona 14 folo taona taty aorina dia nisy lalàna fehizoro zay mitondra ny laharana fa 14 aotra 70 tamin'ny 12 septambra 14 mifehy ny tandrifim-pahefana ny fomba fandaminana sy ny fomba fiasan'ny vonom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana ary ny fitatanana ny raharahany manokana. Zany a dia ahitantsika ny sy manamafy ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy faha 4 zafady 7 amby 100 zay mamaritra fa ny vondrom-bahoaka paritra anapariahim-pahefana eto Madagasikara dia ny commune, ny faritra ary ny faritany. Hitatsika ao anatin'io lalana fehizoro io a ny mahakasika an'izay. Mazava ho azy moa zany a fa io lalana io amin'ny mahavondrom-bahoaka paritra azy zay a dia ahitana foana ilay organe na ny sehatra mpanapa-kevitra sy ny sehatra fitondrana an'izay vondrom-bahoaka paritra zay. Tsara ho marina fa dia hitao misy lalàna ihany koa moa zany a lalàna laharana faha 4 aotra 20 zay nivoaka tamin'ny 17 septambra 14 mikasika ny loharam-bolan'ireo vondrom-bahoaka paritra voalazy ireo a ny fombafomba fidianana zay hitondra azy a ary ny fandaminana sy ny fomba fiasany ary ny andraikitry zany a rafitra izany. Ao a no ahitana ny fomba rehetra hitatanana an'izany ataontsika hoe vondrom-bahoaka paritra zany. Na izany na tsy zany dia misy eny anivony reny vondrom-bahoaka paritra tsirairay reny zay voalaza fa ny commune, ny faritra ary ny faritany ny voalaza tamin'izay. Dia satria ireo lalànareo lalàna vaovao reo dia mametraka fotsiny ny fitatanana vondrom-bahoaka paritra fa tsy nametraka kosa ny andraiky ny fanjakana foibe tao anatin'izay. Ireo vondrom-bahoaka paritra reo araky ny voalaza dia resaka fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena no resahana ao anatin'izany. Fa ahoana kosa ny mahakasika ny asa-panjakana eny anivon'ny commune, eny anivon'ny faritra, eny anivon'ny faritany dia ahitana
tompon'andraikitra zay misolo tena ny fanjakana, misolo tena ny premier ministre, misolo tena ny gouvernement. Zay tsiza fa nieny amin'ny faritany dia ahitantsika ny commissaire général na ny commissaire général, nieny amin'ny région na ny faritra dia ahitantsika ny préfet de Toliara raha ny Toliara amresana, ary nieny amin'ny commune dia ahitantsika ny lehibe district, ary ahitantsika ihany koa eny amin'ny commune sasatsasany ambanivohitra ny solotena ny lehibe district de tsy izy zany fa ny lehibe ny boriboritany na io le chef d'arrondissement araky ny lalàna fa araky ny mahazatra atsika de io le atao hoe délégué. Tsy janona eo mo izao fanazavana izao fa mbola hitohy. Haya. Hita. Mulia raha malaza arahantsika amin'izao fotoana zao ny atao hoe leadership. Ny leadership dia ny fahaizany tarika. Manoloana an'izay dia nisy atsikasa izay narahana atao amin'ny Palais TV mahakasika ny izay leadership zay sy ny fifehezana ireo disadisa zay matetiky tanga aty amin'ny fiarahamonina. Ireo disadisa ireo dia matetika raha tsy voafehy dia miteraka lonolono. Ka izay indrindra no nahatonga ny ONG Insipalsa nanao izany fanofanana izany ho an'ireo londoa ampisorona tao anatin'ny société civile. No tanterahana teto Toliara ny atrikasa ho fanofanana ireo tompon'andraikitra vitsivitsy eo anivon'ny fiarahamonina pirenena na ireo société civile izay miompana indrindra amin'ny fifampifehezana ny disadisa mety hisy mialoha mandritra ary aorian'ny ny fifidianana. Ny avy ao amin'ny Insipal izay vatsiny vondrona Europeanina vola no nampanao ity fiofanana ity. Tao anatin'izany no nanampian'ireo mpiofana fahaizana mikasika indrindra ny atao hoe leadership. Ny tsy fitovian-kevitra zany ny disadisa dia tsy voatery haravona amina ady fa azo aravona ao anatin'ny fampiresana amin'ireo antotan'olona isatsokajy. Azo am'izao aloha dia ny fifampizarana traikefa zany hoe misy zavatra ny anjady amin'ny fiarahamonina zany taorinan'ireny fifidianana reny kanefa ny ilana olona avy ivelany zany ny sarika ny sainy tsirairay amin'ny toedrarahany seho. Zay zavatra zay dia nomena fitaovana zany ireo mpandray anjara ato amin'ity atrikasa ity hoentina miatrika ireny olana isan-karazany reny. Anisan'izany dia ny fifehezana ny fitaovana ara-pifandraisana dia ny olana zany dia amprisina zany ny olana mba hamaha ny olana ao amin'ny fifampiresafana
amin'ny ny andany sy ny ankilany. Itsy andaniny koa moa zany ireo mpanelanelana dia ampahatsapahatena zany no itenenana am'zareo hoe tokony hiezaka zany zareo mba tsy hiandany amin'ny atsy na amin'ny aroa mba hialana amin'ire ahiahy fomba fiteny malagasy moa miteny hoe ahiahy tsy havanana zany na zavatra tsy manana le izy vao misy fihetsika diso-paika fotsiny de fa mihitatra ny eritreritra ny andany sy ny ankilany amin'ny toe-javatra misy. Dia raha mahafantatra fa ato amin'ny faritra raha tsy laza fotsiny any ny faritra Atsimo andrefana dia mamely dia mamely ny asan-jiolahy. De izao atrikasa momba ny leadership sy ny consolidation de la paix zao zany dia tafiditra tokoa ao anatin'izay programme an'asa omaniny lehibe ny faritra Atsimo andrefana zay. Dia ny ataontsika hoe vulgarisation ny dina zay lazaina hoe dina mamafiolina izay hoentina hamongotra ny asan-dahalo. Zany hoe ny fiarahamonina manontolo zany no andray an-tanana ny fanenjehana ny asan-jiolahy. De amin'ny dingana farany zany no andefasana ny olana any amin'ny tribonaly. Efatrandro no faharetany ity atrikasa ity ka nozaraina mari-pankasitrahana ireo rehetra mpandray anjara. Izay koa ny masaky azo namaina ianareo rano ray nandroany fa dia mampanantena anareo amin'ny lahady manaraka an'izay hanome anareo fanadiadiana mahakasika ty faritra mamitsika ity. Veloma tompolahy, veloma tompolahy.